taorinan'ny dingana nametrahana azy commune dia manaraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny mponina ao anatin'ny commune Nosy Avaratra ao isan'ny apetraka zareo anatin'ny district Navaradrano ny tokony ametrahana indray ny lycée ao anatin'izany tanàna izany. Io moa nisongadina tao anatin'ny andro faharoa nanatanterahana ny andron'ny sekoly. Marisika amin'ny fampidirana ankizy an-tsekoly ny ao anivon'ny commune ambanivohitra Nosy Avaratra. Amporofon'izany dia ankizy mahery ny 4,000 no miparitaka amin'ny sekoly misy 180 eo anivon'ny Zapy Nosy Avaratra. Olana ho azy ireo anefa hatreto tsy mbola fisiany lycée ao an-toerana. Misongadina indrindra izy mihoatra ny Zapy sasany eto amin'ny sisikona tanàna Navaradrano fa misy CEG anankiroa dia ny CEG lazaina sy ny CEG Anosy Miarimerina ka izany indrindra no ankalazanay sy tenenanay mba angatanay ny tompona rehefa rehetra mba ameanay lycée zany fa CEG anankiroa no eto amin'ny commune misy anay dia misy eo amin'ny école privé zany misy CEG maromaro ihany koa collège privé maromaro dia mendrika mihitsy ny angamba ny azahoana ny lycée. Amin'ny maha commune vao niforana ana Nosy Avaratra dia mbola manofa ny toerana ampiasaina Brown commune. Mbola ao anatin'ny fametrapetrahana ny fipetra rehetra ahafahana mampihodina ny commune ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Amin'ny izao fotoana izao zany ny tena olana aty amin'ny commune aloha satria izay amin'ny maha commune vaovao anay dia mbola vao manomboka zany zay zao manao fampidiram-bola rehetrarehetra ahafahan'ny commune miasa ara-dalàna, ahafahana ihany koa manatanteraka an'ireo budget primitif izay voalany farany teo zany. Ny tena lahara-pahamehana zao eto amin'ny commune Nosy Avaratra aloha raha ny amin'ny resaka foto-drafitr'asa dia ny fananganana ny Brown commune io mbola tena manofa zany zao aloha ny commune hatreto. Vonina anome fanampiana eo amin'ny fampitaovana ny commune sy ny fananganana ny lycée toerana kosa ny faritra Nalamanga izay ny antso ny fanohanana ireo mpiara-miombonantoka. Resaka nareo teo lycée ireo mpiara-miombonantoka ireo BBB ireo manala-tanana ireo BBB ianao io rijariza tsara io ny sy mibavambahoaka io eto koa zay faritra andaotsika fa amezay tanana fa hofitaitsika zany lycée zany. Miteny anao hoe mbola tsisy trano ny commune ohatrany misy any aloha tsaratsara ihany mitako fa mety mbola tsy tena atsika angamba hojerentsika amin'izay fa ny azo atao zao dia zao dia anampy bibibi amin'ny fampitaovana ny commune Nosy Avaratra ny faritra Nalamanga. Raha niankina teo anivon'ny Zapy hoe atsinanatsena hatrany teto Nosy Avaratra dia fametrahana ny satama commune Nosy Avaratra ny eto toerana no nahatonga ny Zapy anio tena amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona teraka izany no nankalaza samy rery voalohany ny andron'ny sekoly ny Zapy Nosy Avaratra izay nanao hetsika ny fanandrify amin'izany rahateo teto amin'ny kianja Tanimarina lazaina. Tonga tetỳ toerana nanolotra fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra folo voalohany avy amin'ny ireo sekoly 120 eo anivon'ny Zapy kosa ny orinasa Vivo Énergie.